Safidy malalaka ho aho, safidy malalaka ho anao. Izany no anasana antsika indray amin'ity maraina vaovao ity. Ry mpiara-midinika namana isany falindray ny fo mahita antsika any amin'ny toerana maro samihafa amin'ny tia maraina ity ka dia miarahaba anao tafahoana somatsara indray tena mitsikitsikiana no iarabako ary mba hitsikitsiki koa ianao any amin'izay toerana izay misy anao any. Tsara ny tompo tena tsara ho aho, tsara ho anao izy. Ka dia tonorana aminao mandrakariva ny firarintsoa ny fiadanany tompo any ho anao sy ny ankohonanao. Iaraka hivavaka ary isika. Rainay eo any an-danitra, tonga indray ny fotoana izay eonanay misaotra anao no fitantanana rehetra, mangataka anao mba hamindra fo amilan'ny tsy fahatanteranay ary mangataka anao mba handrojaka ilay fanahy-pitaridalana dia ny fanahy masina izany, ilay Andriamanitra persona fahatelo amin'ny Andriamanitra telo izay iray, irinay mba hiaraka aminay amin'izao ora izao ka ampianatra anay ny teninao. Dia mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao minaran'i Kristy. Amen. Safidy malalaka ho aho sy ho anao. Ry mpiara-midinika namana, na dia tsy fantatsika aza indraindray ny fomba sy ny fisainan'Andriamanitra. Ny soratra masina kosa dia manambara hevitra sasany izay hanampy antsika amin'ny famahana ny olona ny faharatsiana. Ary anisany anankiray amin'ireny fomba amahana ny olona ny faharatsiana ireny ilay atao hoe safidy malalaka. Men'Andriamanitra safidy ny tsirairay avy, nomeny aho, nomeny anao. Araka izany, ny faharatsiana dia tademy tsara. Ny faharatsiana dia ny vokatry ny fampiasana amin'ny fomba ratsy ilay safidy malalaka omen'Andriamanitra anao. Noho izany ety am-piandohana ary dia tiako ianao tandremo ny manome tsininy an'Andriamanitra ny amin'ny faharatsiana. Tsy tompona andraikitra amin'ny faharatsiana Andriamanitra. Satria ny faharatsiana dia vokatry ny fanararaotany zavaboarin'Andriamanitra ny safidy malalaka izay nomen'Andriamanitra azy. Mety hametraka fanontaniana angamba ianao manao hoe ko nahoana Andriamanitra nanome safidy malalaka toy izany? Ny antony dia izao. Ny safidy malalaka na dia mahatonga ny ratsy ho azo atao aza, dia izy koa nefa no hany mahatonga ny fitiavana na ny hatsarana na ny fifaliana eo amin'ny fiainantsika ho manana ny lanjany. Nomen'Andriamanitra antsika ny safidy mba higoanao ny hatsara ny fitiavan'Andriamanitra na anaovanao ny faharatsiana. Tanitsika tsara ny tantara amin'ny boky Genesisy. Genesisy toko 2. Tantara haitsika loatra, tantaran'ireo ray aman-dreny, ireo razambitsika. I Adama sy Eva. Eo ny 5:1 sy 7:1 dia izao no voalaza ilay teny amin'ny Genesisy toko 2. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Mazava ny tenin'Andriamanitra ary mpiara-midinika namana. Amin'ny andro hinananao azy, safidy izany. Amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona ny zavatra nitranga? Inona ny zavatra nisy? Nomena safidy malalaka Adama sy Eva, saingy nampalahelo, no araraotiny anaovana ratsy ilay fahalalahana na ilay safidy malalaka nomena azy, ka navelany ho resy ny fitiavakomana ilay tena. Fantatsika ny tsara ny tantara amin'ny Genesisy toko 3 ilay fahalavon'ny olombelona.
ny hinana ilay voankazo nandrarana azy Adama Siva ary nanomboka teo amin'ny fotoana nihinanany azy dia feno faharatsiana ny planeta an-tany. Tsy avy amin'Andriamanitra ny faharatsiana. Tandremo manilika, tandremo manometsiny, tandremo Andriamanitra indray no sorapotaka amin'izay faharatsiana misy. Tsia! Noho ny safidy, noho ny tsy fampiasantsika ny safidy men'Andriamanitra amin'ny fanaovana tsara, no natonga ny faharatsiana misy amin'izao tontolo izao. Fantatrao ve ny vokany? Ao amin'ny Genesis 4, indro fahitany masony reto ray aman-dreny reto, ny fifamonoana izy teo amin'ny zana amin'ny rahalahy, ka nafatesany Abela tamin'ny namony Kaina azy. Hitantsika ny fitantaran'ny fahalavona izay miseho ka mahatonga ny faharatsiana izay tonga eto amin'ity fiainantsika ity. Nanjary nisy ny fahafatesana. Tsy mbola hitan'ny mason'ny Adama Siva ny fahafatesana. Fa noho n'ilay fampiasan'ny safidy malalaka nakany amin'ny ratsy, dia tonga ny fahafatesana. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Tsy avy amin'Andriamanitra ny faharatsiana. Fa nahatonga an'izy ireny dia noho ny tsy fahaizantsika olombelona nampiasa ilay safidy, nomen'Andriamanitra antsika. Manerana ny soratra masina ary mpiara-midinika namana, dia misy ireo zava-misy mombany amin'ny safidy malalaka. Andehantsika vetivety mba hijery andininy izay mikasika an'izany, ohatra amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 7. Deutéronomia 7 ka ny andininy 12 sy 13. Deutéronomia 7 ka ny andininy 12 sy 13 manao hoe: ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka manaraka azy, safidy zany, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao, dia ho tianao sy hitahy anao ary hamaro anao izy, ary izy hitany ateraky ny gibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao ho menanao. Fitahiana no raisina. Misy safidy zany mitondra makany fitahiana. Mazava ho azy zany. Fa misy kosa safidy izay mitondra anao any amin'ny tsy fahombiazana. Antso nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely fa izay ary. Voalaza amin'ny bokon'ny Joshua 4:20. Joshua 4:20 ka ny andininy 4:10 sy 15. Dia zao ny voalazany: koa ankehitriny, matahoran Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary ario ny Andriamanitra izay notompoany ny razanareo tany andafon'ny olo sy ny tany Egipta ka manompoan Jehovah. Nefa raha tsy hitankareo ny hanompo an Jehovah, dia fidinareo anio izay ho tompoinareo. Na ny Andriamanitra izay notompoany ny razanareo tany andafon'ny olo, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina eto amin'ny tany izay honenanareo. Fa izao sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an Jehovah izahay. Ry mpiara-midinika namana, asaina amin'ny safidy ianao. Mazava ny safidy ny Joshua: izao sy ny ankohonako, hanompo an Jehovah izahay. Inona ny safidinao androany? Andao mba anao izany koa hoe: ianao, izaho anapa-kevitra, akahiteny manao hoe: izaho koa manomboka androany. Izao sy ny ankohonako manomboka androany, dia hanompo an Jehovah ianao. Raha tsy misy safidy, dia tsy ho olombelona akory isika. Fa satria isika olombelona, dia misy ny safidy. Ampiasao ary ny safidy izay omen'Andriamanitra anao. Ampiasao ary ny safidy mba hitondra fitahiana ho anao sy ny ankohonanao. Zao no amaranantsika azy. Izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Atanatanao ny vavanao, dia ho henoko. Fa tsy niaino ny feoko ny oloko, ary ny Israely tsy nankatoa. Ka dia navelako anaraka ny dihitry ny fony izy, andihana manaraka ny fisaina teny.
zany ny safidy raisiny sasany fa ho antsika kosa ny safidy androany izao sy ny ankohonako anompo any Jehovah izahay. Tehirezin'Andriamanitra ane izany fanapa-kevitra ao amin'izany safidy tsara anompo any Jehovah izany. Mivavaka isika. Andriamanitra raina io asainao misafidy zay androany ka mampio zahay isafidy ny anompo anao, isafidy ny ankatoa anao, isafidy hanao ny sitraponao. Ka ny tontolo andronay androany dia ho tontolo andro anaovana fanandramana andeha araka ny sitraponao. Dia mitahizo mpiara-mitimikampo izao, mitahiny momba azy. Minarana Kristina angatana mivavaka. Amen.